andray an'Andriamatoa Alain Ramarson isika ivahina tao anatin'ny fandarana amin'izao maraina izao mpanao politika moa izy fa efa azo lazaina hoe teo anatin'ny fotoana maro no nisongadina teo amin'izay sehatra politika izay ny antoko masters no tarihany Ariflo nasionaly izay antoko masters izay izy fa efa tao anatin'ny rafitry ny tetezamita ihany koa izy tao anatin'ny CST na ny flankevitra ambony ny tetezamita zay moa no andraikitra politika farany no tazomina tao alohan'ny zao fiovan'ny fitondrana ankehitriny izao zany miarabanao Andriamatoa Alain Ramarson dia mankasitraka mivahina tao anatin'ny fandarana amin'ity atoandro ity misaotra anao madame Lalatina nanasy ary miaraba koa ny mpiainon'ny Free FM rehetra ary dia miaraba koa zahatra tiako soitana manokana kosa koa madame Lalatina raha nisy niantso teo anyteniko ny mpiantso anao fa za aloha dia makasitraka mihitsy ny zahatra ataonao tena tsoroko anao manoloana maso mihitsy zany satria zao tena mila an'izay eto Madagasikara tompoko mampalahelo fotsiny raha nanoerana ny nosy io mazava amin'izay fotoan'izay piraitanindrazana amintsika zay ihany tiako tenenina dia mankasitraka amin'izay fankasitrahana nentinao zay Andriamatoa Alain Ramarson ny fantaniako avy hatrany aloha satria nahitananao farany dia nanatrika an'le hoe hetsika natao tetsy ambodivona fankalazana ny repoblika faefatra misy ny mankasitraka misy ny tsy mankasitraka fa ho an'izay tsy nankasitraka dia ohatrany hoe mikononkonina inona indray no matoa manantonantona eny amin'ny indreta misehoseho anatina situation politika somary mafampana amin'izao fotoana izao Andriamatoa Alain Ramarson voalohany nahazo fanasana nandehanako tany faharoa za madame Lalatina gaga inona moa no mahamenatra ary tsy ankalazana no 4e république io zao ny gaga mihitsy amin'ny mpifitondrany ty izy ny filoha voalohany Yaher John Mampianina ny filoha voalohany 4e république tsy rariny sy hitsiny ve sotoavina républicaine anie zany zay lazaiko hoe tokony mba mianatra ihany ny fenitra républicaine nrehetrarehetra normal zany hoe manoano fankalazana satria tafiditra amin'ny république faefatra ianao filoha voalohany mazava ho azy zany nininy eritreritrao ianao ny filoha voalohany ary ny rehare ianao tao mamasina fa ianao ny filoha voalohany dia ianao ve tsy ankalaza an'le izy hitanao misy zavatra tsy azoko ao anatin'le fisainana mihitsy ny tena tsy azoko tena tsy mipetraka mihitsy zany le tena hoe nininina mety hoe lonolononao raha tsy nisy ny fampanosehananao tamin'io 4e république io tsy teo ianao ary tsisy nahalalanao raha tsy niady mialatsinitra sa mio an Kaisara izy tokony an Kaisara Ndiany Rajoelina nanohana anao fa raha tsisy nanohana anao tsy lany eny anao fa 200 ngamba ny azonao na ohatra ary ka zay no malasa eritreritra hoe tena mivadika tanteraka mihitsy ve fa raha mivadika ve ianao république faefatra ny ianao zao ianao no mitondra zany hoe tsy afaka ianao hidify amin'izany zavatra zay ny tena olantsika io ka ohatrany hoe le hoe tsiketena zany malatsiny amin'ny teny veny hoe tsiketena hoe mbola mety mamofopofina Andry Rajoelina ngambany satria le hoe 12 Décembre 2023 Andry Rajoelina ny tena nametraka azy sy nanao azy dia mety zay ngeny nahatonga anazy hoe tsy dia tena te amin'ny melanja loatra n'le daty ko maninona fa avaiza moa izy tsy avy amin'ny Andry Rajoelina lazaiko anao marina nefa mafy loatra le adin'izy mirala mianakireo enjany roa ny tady dia mety efa tsy te ho raisiny izy zany miara-miosokosina na mbola misy fifandraisandraisana amin'ny Andry Rajoelina zany eritreritr'olona tsy nianatra zany vizin'ny olona manampaizana atsika olona manampaizana nianatra zay misy principe rehefa manampaizana ianao mba malala hoe misy zahatra azo atao misy zahatra tsy azo atao ary zay ny tena malasa eritreritra hoe fa inona ty efa akalana ve tsy tia an'Andry Rajoelina non tsy any le izy ianao tsy nahita masoandro raha tsy izy zany loha ary nomeny toerana goavana anie zany hoe ministre ny volo zany madame Lalatina zany ny tena ozatry ny fitondrana na nova mifankasitrana pabe maso mihitsy ny rahantsika rehetra nahita ozatry ny fitondrana ny ministre ny vola io ny malala tsy ambaratelo raha vao tsisy nian'io tsisy mandeha ka ahoana moa tompoko raha pitso raha afaka pitso anao miteny hoe za tsy te halala zay ny lazaiko hoe nianatra ianao tsy mety zany
fa midika inona ndre matoaly Ramarsona le ny olona manko zany ohatrany hoe nahita an'iny zavatra nitranga teny Ambodivony iny de ohatrany hoe mitaitaina zany hoe andeha irédité en 2009 ndray ve nareo ny présence anao teo ny fahitana an'le olona niaraka tamin'ny andro rajoela hafa de ohatrany hoe inona ndray reny kokonony reto olo reto hoe meo assurance le olona hoe inona ny tianareo atao aiza ny tianareo atongavana apetraka raha hitantsika angamba samy mahitsika reny vahoaka eto na eto Antananarivo fotsiny tena lione le olona navela ihany le fitondrana nanao andreny teniny rehetrarehetra reny fa le olona ne tena tovoka lazaiko anao iny zao ny tenin'ny olona alohan'io sy tamin'ny tetezamita na ninona fahasorenana nisy tamin'ny tetezamita misy fahadisoana nisy inona fitantanana fa tena alohan'ny olona ny tetezamita satria nisy soritra ihany mba hita asa ara sosialy mba nitranga sy ny rehetrarehetra fa ty tamin'ity tena tsisy fa mpanantenana apôkaty ny feno eritreretinao fotsiny madame Lalatina ndresaka tsika délestage zao ny olona ny olona ny délestage anie de firy ny olona maty mihitsy ny tombotsoany noho n'io délestage io na mpivarotra yaourt io na mpivarotra trondro io na iny maty mitsiny ny tombotsoany iza ny remboursé an'izany iza ny amin'ny azony volany tsisy fanjakana motofanana fotsiny moramora ny miteny an'izany fa ny olona ny mamelona vady aman-janaka azay ny tena olana hitako eto tena olana zany tenozy ny olona hoe tsy lasa tsony io fitondrana io azako satria tena miteny ahoana moa madame Lalatina tena drasika aminao tsika mba olombelona ihany mba hoe mba misy saina ihany ny mananatra zao am'izao fotoana zao ndiajo vato raha ilay sous Jean-Pierre zay goavana amin'ny resaka bois de rose no miteny hoe mivavah de manakarenao tra sy manompa ny olona ve zany madame Lalatina aza kritikena ozy ty fitondrana ty raha tsy vita kosa mondany fa nareo kosa tena ohatrany manao mauvaise chose manakina le fitondrana nefa fotoam-piasana raha mbola tsy tapitra kory de tuisiko ary le izy de amaly an'iny tuisiko le izy ny prime ministre miaraka mitsinjaka amin'ny dahalo de tena hoany zany mba eritreretintsika tsy namon'olona tsika tsy namakitrano tsy naninona reo vadiny zandary maty reo ny vadiny sy ny rehetrarehetra eo kambotiny ekizy voarobatsy voarobatsony neny atsy milazaiko anao hoe efaotrininy zao sarety ray 1 million ny balahazo 5 000 ny vidiny bidon kelina rano 5 000 francs 5 000 francs zany ve tompoko de mba ahoana fa ny arina binao zany tena kerena any amin'ny fatratsina am'izao kere mihitsy sahirana amin'ny resaka rano sahirana tanteraka na sakafo na rano nefa mame vary ianao any amin'ny dahalo 22 milliards d'ariary ka ozy kosa hoe mba tsika nge ozy tsy maintsy manao choix zay misy ny teneniny manao choix tsika ozy prioriser ozy ny paix sociale zany hoe le filaminana social kosa ka nambanaovana investissement somary anadinidonona kely an'le hoe nangalatra sy namon'olo reo dahalo reo aza maninona kosa moa de afaka miteny mahitsy madame Lalatina zao tamin'ireny tetezamity reny tamin'ny 2010 zay sy ny zanako vavy nadinina zay ny namerina ny filaminana tany amin'ny faritra Melaky zany hoe ndresaka tamin'le lehibe ny dahalo foara tena nodinany Melaky tena nodinany Melaky inona ny nataonay tsisy ny tambitamby eny fa hoe tenenina izy hoe miverenao kosa fa ampy zay ianao malala ny rehetrarehetra eto taranako eto inona ny ataonao mbola manao an'izao nanaiky izy fa zao nanontany zay pourfouille ary raha tena hoe niovy ianao zany tena hoe ary zao nadinina tonga de nanao ny asa sosialy era Melaky ho an'ireo olona tratra sy ny rehetrarehetra zany hoe mba hitan'ny olona zany ny tombontsoa fa ty tena tonga de zay ve nataonao ny problème anareo zany ohatrany hoe tsy jerena le victime an'le dahalo mihitsy ny problème eo koa ny resaka Andriamatoaly Ramarsona hoe ny fanjakana tandalana ny resaka hoe impunité tsy tokony hitoetra impunité mihitsy ny tena mipetraka tsisy culte de mérite tsony ny eto amin'ity fireneny ty tsy olona nanao soa zany tsy fantatra fa le olona nanao ratsy ny mena kenao ihany ary nyteny teo hoe ny mpona bois de rose zany efa zany ny zavatra teneniny ka ina ary tafiditra anaty fitondrana ka de zay ny daholo anao bois de rose zany ka zay ohatra ny teny an'izay teny zao iny resaka bois de rose ndresaka mihitsy ino anao bois de rose mivoaka daholo izy zao zany teny anao kalazalahy bois de rose ary toloniketo raha neny antalahy akoatra ny ngiajo vato de ngiatunam ny anisan'ny kalazalahany lasa ny andafy izy mivoaka somatsara eto any mifaritra nalanjorofo ngia Arlan mivoaka somatsara teto
ohatra ny antsona hoe nda anankiray izy moa ty efa nitsaraina efa tokony hoe nydradra sy ny rehetrarehetra izy moa ny anarany teo e Dimanambolo ozy zareo zay Dima amin'ny rina fitsonjareo azy any Tomasina any de mivoaka somatsara izy teo amin'ny seranam-piaramanidiny vato de eritreretinao zany iza ny tena manao le bois de rose ary nefa navoakako Antsipriny bateau tamin'ny andritry ny 2014 iny maka tany maro antseritry iny maka ny bois de rose fantatra daholo na ny datiny na niny mandeha ho azy zay ny lazaiko anao hoe fa inony normal ny olona miteny an'izany hoe androany ianao zao mahita vola ianao 22 milliards tonga de menandaro ariary nefa ianao miteny hoe le fram tena tsy vita nefa za raha zay navita 10 000 sa rangahy ty tsy manany any ve nareo manany any eny zany madama eo zao izy momba Sicoma 80 millions de dollars chiffré Sicoma azy hita amin'ny fanjakana izy fa anao hoe tsy maintsy amboarina ingany io fa mampalely ny olona hoy mampalely ny olona le mpiasa ao ay ve anao mahita vola ndraiky eo 80 millions de dollars fa ahoana ianao satria fa ino no mangataka an'izay ary za miteny anao fa eo ny problème be Sicoma io satria zao faute ny fanjakana mihitsy eo premier ministre en tête any amin'io misy ambadika politika io ozy fa tsy izy zany ny responsable fa misy olona misy olona tsy te hitady filaminana fa te andrangitra ary misy olona koa te aka ny toerany hitanao zay mihitsy ny teniko hoe nidivana tamin'ny 91 aza atao fitaovana politika zay foana ny alana bary zay nidivana tamin'ny 2010 zavatra mitrango izy ianao de ohatr'izay indray zao ohatr'izay mihitsy zao rehefa sepisepitra misy mpanao politika eo ambadika zao ary ny teniko raha mpanao politika ary mijoro manakana ve stylo ministre amin'ny soni manakana ve filoha mivoaka ny ivelany manaka ninona tomobile ianao mitaraina ny tomobile izy menakavy mandeha eraky ny 107 ny rehetra mandeha ho azy tsisy voasakana izy amin'ny zavatra ataony inona raha zay ianao Sicoma io misy anankiray koa atao namaki atongomena le toerana io contrat efa hatramin'izay hatramin'ny fanjanahantany tompoko nisy mpamboly eo de misy orinasa natsony vazahandreo mpamboly reo tsy nisy mpiasa mihitsy tao de niantso mpamboly izy mba hamboly vary eo zany namboly vary ny olona tany samy hafa io tsy any amin'ny fary io fa any amin'ny vary de mamboly olona tonga ny sirama ohatr'izay koa no nataony sirama tsisy raorao mamboatra ny lakan-drano sy ny rehetrarehetra ny sirama fa ny olona mamboly tsara de ray apately ny vokatra raisy ny sirama tonga ny sinoa niady mihitsy madame Lalatina tamin'ny teteza mity vitanay ny convention sininy convention hoe amboary ny lakan-drano sy ny rehetra kosa ho an'le mpamboly de mahazo andray pateliny ianao inona ozy ianao ka ny siniaviny fa tsisy nataony fa de zao am'izao ndrofondrareo ndray apateliny tsisy nataony ny any olona isy zavatra hitrango ny farany io resaka io ina sanatria ve ho tonga amin'ireny tany amoron-dava reny ina mafy mihitsy satria be deabe ny le mpamboly eo ary izy any aprosiny le sinoa le mpiasa cadre ao amin'le orinasa iny iny mahatonga an'le cadre zay foana nge le problème atsika le cadre malagasy lasa momba an'le sinoa fa momba an'le malagasy atrainy zone franche madame Lalatina tamin'n'rekoleko ny problème rehefa asorina le cadre gasy milamina le resaka fa zay ny olona tsika io ary tena za miteny anao fa raha bola milonalona io afera any namaki io de io ndraiky io ny tantara de misy mpanao politika indray ambadika zany hoe efa napafantatra ianao zay fieritreretanao zay mahalala an'izany ministère sy ny mahalala an'izany tany amin'ny primature mihitsy zareo niakatra tamin'ny herinandro lasa teo nandefa taratasy fotsiny primature zao le anina sy any taratasy iny nandrarahanjareo zay taratasy tena nalainy le vokatra de fa mitarainao ny olona zao mbola nisy Sicoma zany mbola ny coplan ihany le sinoa ihany no mitantana an'io mbola coplan ihany mitantana azy za lazaiko anao fa tena ndresaka tamin'le ben'io fa ambandainga za mialatsiny fa le fanajanatsika mihitsy ny tsisy eto ary eo ny tokony apetratsika le fitsipidalao aloha fa raha vao tsy apetratsika io maty tsika ary hitanao ianao rehefa nytantara hoe zone France hitanao ny fitsalin'ny olona koa na ho be oritrika ninona tantarainao iny maly zay mihitsy ny mitrangy ary le fitondrana am'izao fotoana zao tena manaiky resiny vahiny tompoko tena manaiky raha manao analyse fotsiny ianao miverina ny tantara madame Lalatina tena miveriny inona ny adivana tamin'ny
2013 nitranga après 91 zany tsangana ny fitondrana lany premier ministre Ndiaravony député ny ray ray ny député lany ko Tingakolo Roger tsy nisy député ray nefitsika hoe régime semi-parlementaire ary nefa natao to amin'ny lalam-pandrenana mihitsy mba napetraka le arofanina tsisy zay zavatsy zay ny lalam-pandrenan'ny république fa efatra ka zay kosa nge manaporofo fa tena tsy mety am'le fitondrana am'izao fotoana zao sy ny filohantsika mihitsy le lalam-panorenana io mena tsy ny ary ve izy ko tsy mety aminy ary zay le filazan'ny olona ka tsy tokony latsaka izy zany izy any miaro azy teo 2009 neny nanoana azy teo 7 daholo nanoana azy de inony zany lazainao ianao ve aveo ndray tsy te alalan'izy zay ny lazaiko anao hoe niteny alliance contre nature ianao za madame Lalatina tsy te hiteny hoe sao de ampatsiahany resaka apôstôly ty resaka ty satria jodasy any mpitambola atao ka tsy tiako iveriny zay resaka zay tsy tiako zay vatra fandrofiny tantara kosa mifandrofiny zavatra zany ahoana zao ny hevitra ray ianao ny anontaniko any hoe éventuelle alliance eo Marc Ravalomanana sy Rajaona Armampianina tsy mety zany hitanao raha misy ny alliance ary nazavainao ihany lizy teo raha misy ny alliance mitranga am'ireny fitondrana any ivelany reny de nisy fifidianany de maro anisany solombavam-baoka de tsy maintsy manaiky zany ny filoha hiara asa am'le mpanohitra zay le izy fa tsy hoe mandeha ho azy ohatr'izao fotsiny anao de tonga de hiara asa am'le olona manohitra anao sady raha ny teny nahazo tam'ireny eny mafy any hitanao tena mafy ka hoe ka inona kosa raha ka izy kosa ve ny tsy andaniny mety amorona majorité parlementaire de tsy mba hiaro vatana ve izy mba anao pimaso am'iretsy mouvance manana député 21 raiky amby roapolo retsy aloha mba iarahany kosa mba mampatanja mba miéquilibrer ny rapport de force zany hoe mety compréhensible ihany le logique an'zany misy logique an'izy fa misy tsy mety c'est pas républicain any eny problème an'le resaka tena tsy républicain zany ovao hoe tsy haiko hoe inona indray ny Madagasikara de maso manao anao zay fihetsika atao république aza atao république atsony satria tsy mety lizy vitanao zao ohatra fotsiny zao lazaiko anao hoe zahatra momba an'io any io tsara fantatrao mihitsy zay momba ny hoe Ravalomanana io za tamin'ny 2013 natony monsieur Simao olona faharoa izy na fahatelo nga mampisadaika natony gaga be nanontany audience tamiko izy za moa tsy de minona am'ireo sadekre tonga eto Madagasikara satria manino moa zany sesika any amin'ny hôtely ijery azy mba anisany mba manana ny maizany tena eny tena tsy izy hoe manantona raha te de nona de zao nyteneny madame Lalatina zao zy anao izy izy ianao lehibe ny commission défense sécurité am CST ary ianao koa izy izy ohatra nyreny amy déclaration anao fa ianao tsy opposé amy fidirana Ravalomanana eto amy firenena inona moa ny olaoko am'izany raha mity zao izy ny dinay mijaly Jacob Zuma ao Afrique du Sud zany hoe napetson'ny député izy izy ny convoqué ny député izy de nitenen'ny député hoe ahoana moa ka an'ity monsieur Ravalomanana ty tsy manana titre officiel izy any Afrique du Atsimo en tant que réfugié politique nefa volany ny Afrique Atsimo ny ampiasaina amin'ny fiainana eo ka nefa vola tokony ampiasaina amin'ny sosialy azao izy sahirana izy eo ary tam'izay moa efa nomboka ny fifidianana tany Afrique Atsimo ka sahirana izy osy ka ny eo anatin'ny kany mihitsy ozy nefa manomboka manakina azy inona marina fakazahoana ro mirahalahy zao izy miproposenay aminao ampidiro aty Ravalomanana de ataova amina toerana manokana aza asiana telefona sy ny rehetrarehetra de mbeso de am'izay mba milamina ozy de Jacob Zuma hany fa sy tena zahirana izy zany ny proposition azoko za moa nanda filan-kevitra an'izy eo fa tsy mpanatanteraky resahanao amin'ny premier ministre na ohatra iresaka an'izany fa tsy amiko mihitsy ny resahanao an'izany satria zay tsy afaka manao an'izany zany tam'izany zany efa nisy nanakevitra hoe aloha podina moramora Marc Ravalomanana zao no mampipetraka amin'ny fanontaniako ary tsy nisy ohatr'izay ve nao for zany quelque part tamin'ny fanjakana io mazava hoazy nge zany matota fiditry Marc Ravalomanana ary mandainga aho raha miteny hoe ny Afrika Atsimo tsy malala fa nivoaka ny Ravalomanana tany ary fomba be ny any Afrika Atsimo fantatra tsara zany États-Unis kely ny Afrika Atsimo ny Afrika
mahatanjaka io sady manana ny ary fomba fitaovana n'iny fatany ary tsy nandalo taony abakabaka Mozambika koa io fantatry ny sadika ohatr'izay koa ny impossible nidirany teto amintsika dia tsy fantatry ny mpitondra dia zay ny lazako aminao hoe aza ka tsika vahoaka zany ohatra ndrebirebena raha izany aza pilalovina ny olona fa zao disy fotsiny izy tamin'ny voalohany satria nanantena hoe anginga rainy hoe ilamina fa fantatra hoe izy maro karavalmanana ka zay ny teneniko anao hoe efa sinema hatramin'ny voalohany io mampalely fotsiny dia zao hoe Jean-Marc Combas le mpiasa ny asema lasa mitady ny zavatra rehetra fa le izy zany za tia eto anao fanadadino ny Afrika atsimo resaky zany tsy maintsy sauver la face diplomatiquement resaky zany fa za miteny anao fa zay ny fandehany io ka io mihitsy ny tena malasa etrehitra za zao raha manontany anio atao ahoany Marc Ravalomanana io raha mifijerin'Andriamatoa Alain Ramarso anazy satria manahirana le fitondrana izy andrasana réconciliation ohatra ny sarotra ihany koa satria miverina amin'ny ady hevitsika teo culture de l'impunité ny zavatra nanenjehana Marc Ravalomanana ho gadraina manahirana ho alefa mandeha tsisy firenena anaiky andray azy satria nandray azy ary zany efa mitady ny verenany tena zany hoe tsy lohan'le fitondram-panjakana raha ianao zao ny antaniko inona ny mety azo atao amin'le izy ny izy zay tsotra fotsiny avereny izy ao antranony ianao miteny fa tandalana ny verenena miankina mafy ianao amin'ny mpitandro filaminana ampiasao ny karamaina ny mpitandro filaminana ampiasao izy dia ataovy eo izy ianao ne zao mampiseho fahalemena manao an'izao tena fahalemena tanteraka ane zao raha ianao miteny hoe zafilo voafidy raha voafidy ianao zany dia bon miobaiko amin'ny prime ministre miobaiko amin'ny prime ministre ary lazaiko ianao fa tamin'iny idirany Ravalomanana teto iny gaga be atsy atsipy atsy anana miala bala daoly fa napakevitra nandrasako tamin'ny filoham-pirenena tamin'iny ny apitsony tonga dia démission totale ny gouvernement tamin'araka amin'ny prime ministre satria ianarompana tanteraka ny tsy nanao andraikitra roa tsy andraikitry ny filoham-pirenena hoe malala hoe nitsika Ravalomanana ka le hoe mangataka fametram-pelana tohatra ny tsy mandaitra amin'le fanjakana ianao zao vao niteny hoe mangataka ny fametram-pelana ny prime ministre tamin'iny raharaha Morondava iny fa na tsy ny fitondram-panjakana ohatrany tsy dia mino aloha hoe tsy henony fa tena tsy misy lanjany aminy mihitsy tsy mandaitra amin'ny fangatana fametram-pelana io tsy te halala zao le hoe tsy te halala jereo re mifahatosoana be nitangy reny miseho amin'ny gazety elonga arivo rakoto vao ngiabarinjako moa dia mitsofoka amin'izao raharaha rehetrarehetra zao tsy fantatra inona ny attribution zany taleny kabinetra zany fa dia mahavarina fa dia lazaiko anao fa dia mitsofoka amin'rehetra jereo zao nankatahana io zao tena tonga dia tondrahako anao amin'izy manjo affaire Herma de avion io zao le avoroa io zany ngiabarinjaka nanao an'io nakany Venezuela izy neo tamin'ny Ricardo izy PDG ny Lamia société Lamia manana andreo avororo anakefatra ny commandindrareo tany tonga eto Madagasikara anakefatra 5 millions de dollars ny ray zao mavarina tonga eto le avion dika zany le voapaye zany tsy voapaye madame Lalatina mato tonga eto le avion zao mavarina nisy trasy ve tany amin'ny tetim-bola mpanjakana hoe tena zao ny laniny satria Hermady mialatsina tsy manam-bola Hermady tsy afaka mividy an'izany tsisy trasy any tetim-bola mpanjakana dia ahoana zany reo avion reo amin'izay quadri réacteur reo avion efatra zany réacteur an'io po inona ny biréacteur fotsiny mandany be reo 80 firme izy io le avoro io firy place mo izy io 95 place 130 nefa miboina zany efa miena sady mandany miena rehetrarehetra dinona mitrango zao satria zao tsisy mahay mitondra an'io pilote ny Hermady ary mbola gaga ny DG ny Hermady miteny tainy anaty gazety mihitsy hoe boinindreo vosako hoe pahana vesa maninona koa ty DG ty dia mandrainga pabe maso be eo fa maninona tsy mitsotra hoe roplanina vainy Angleterre io vita anglisy io dia io zany dia inona indray mitranga zao ary eo mantsy le tetika amin'izay vao mitranga hoe anao linina manokana zany reo compagnie manokana mihitsy compagnie manokana mihitsy dia ho andeha ampanofany amin'ny Air Madagasikara ifanina ny Madagasikara ny farany dia atao kopaka sasana ny
nyresaka mandera ny fanadidinana ataoko teo anivony ary Madagasikara dia hoe nisy contrepartie zany tao ny fanaovana tamin'le tompony avroa hoe misy ohatra hoe arena kibon-tany sy ny sisa omenan'zareo en contrepartie an'le avion fa zay le hoe mila mangarahara zany tsika fa problème koa ny nareo mpanao politika hoe tsy afeo tsara dia tsisy mandresa nareo mihitsy nohatra nefa hoe rehefa mpanao politika dia tsy azo enona sa inona ny antony hoe tena raha fijerinao ana hoe tsy mieno mihitsy le fitondram-panjakana ninona tenena azy zany avroa zany inge zao zava-doza zany zavatra tenenao zany nefany ohatrany eo comme si de rien n'était tsy misy miraharaha zany inge ny fitondram-panjakana tsisy mivaky loha mihitsy madame Lalatina azy zay ndrazaka anao hoe nahitanao zao fahadisoana natao ny fitondrana io tena record du monde io fitondrana io fahadisoana nataon'ny république an'sesy teto nataony aza afangaro ny asa-panjakana anatina fotoana foy aza atao inona koa moa aza atao ampimamba ny vaovao amin'ny radio RNMS TV io izy io tena naveriny daholy zahatra hoe lazarotona ny fahefam-panjakana ametrahana ny antokosiny any io izy io atao tena atao ny ary tsy menatra izy zay ny lazako anao hoe tena sa fa zao ny olana za tena hitako hoe ny olana eto amin'ity fireneny ity dia zao raha tsy mpanao politika foana mipetraka zao ny mpanao politika ny madame Lalatina ny investissement vahoaka fa tsy mpanao politika ny investissement ny affaire zay mahasamy hafa azy le mpanao politika mantsy matahotra hoe raha eo raha-pitsa miala eto ahoany retsy olona retsy zay le garantie iny mantsy any amin'le olona fa ndretsy ny tsisy garantie zany zay ny tena olana eto amin'ity firenena malagasy ty zareo zany tonga eo inamondra raha pitso ravaka pitso monsieur Barinjaka na monsieur Rive Rakotovao monsieur Rive Rakotovao zany ne namela takatra mihitsy any loatra nisy raha matobe ne maty tao loatra satria tonga amin'ny tany filaminy naka ny tanindrareo zany nefa izy ndray zao mitatana ny tany ka ahoana nefa ny DG niarany asa tany amin'izany Silaky zany zao lasa tompony andraikitra ny banque centrale mihitsy amin'izao fotoana zao ohatra ny hoe mampivarahontsy na mena zavatra teneno tsy zatra mangirana mihitsy zany eto amin'le firenena jereo anao CDI dolo ny hatrany amin'ny maramila katrazy namany CDI dolo zany namanamana dolo lasa copinage république des copains zay io za lazako anao zao misy zahatra tena mampihodikodotra ary mahasosotra any Brickaville any ninona moa izy teo indray le tanàna tena tsy taditika raso taditika rehefa avy eo dia na Ambalarondro Ambalarondro akaiky ny Brickaville inona no mitrango izy ianao misy safira mivoaka atao le ohatrany misy carrière vaky ary tsara mihitsy no tany an-drano-dambo tamin'ny fotoan'androny dia inona no mitranga tonga dia mifefena tsy navelany hititra izy manao mpitandro filaminana tompon-tany mba hananana kely tao ray aman-dreny be tonga dia nitongavana meo zany misy io zany matoa atao akaiky ny présidence ny arena kibony tany zay zany le izy zay ny lazako anao raha natao ianao zao nytenikio maly momba nataony sinoa tarea nina izy tao tany akongo tany eny madame Lalatina mahatsiravina ny ana ary lazako anao fa na ny rano any ary zao fa simba mercure nararaka tany ny fitsandrahana volamena zany ny zava-misy volamena firy materiel loatra ny inona nataony sinoany tafavoaka dolo zany zavatra zany zay ny lazako anao hoe tena tsika ny eto tena barana antanteraka fantatro zao misy malakita mantsy mahana cuivre io any amin'ny faritra melaka efa misy permis fa misy tompony reo fa zao forcena omena sinoa zany no mitranga eto fanontaniako koa mbola mipetraka Trainangol lazaina fa hoe reo automobile reo vahaizina feramaiziny reo sy misy blanchiment d'argent nina zao ndray sy mifanjakana ary nomena mpitandro filaminana mihitsy le mpitandro filaminana tokony hiady mikasika an'izany resaka hoe malotoloto sy ny blanchiment d'argent zany dia fanontaniako koa ty mbola mipetraka inona ny andanan'ny Airbus A319 ny Trainangol tonga eto Madagasikara foana ary mahazo sehatra manokana vato misy an'izany ohatray madame Lalatina anontany eo amin'ny filoham-pirenena tamin'izy miverina avy ny Harare inona ny verenany avy ny Harare tompoko réunion officielle io Airbus A319 ny Trainangol tsy mety eny zany
anerimady ny tokony iverenana satria saina malagasy io tsy mety anie zany madame Lalatine tena tsy mety satria fiandrianam-pirenena no en jeu zany ny zava-misy ka inona ary no atao manoloanana zany satria rehefa maheno anao tena sombre mihitsy le tableau zany tena maizina ary iny tena loza de ohatrany hoe anatina fotoana fo daholo ny trangany zany mizakazaka be zany le ataontsika hoe fahadisoana isan-karazany ataon'le fitondrana tsika nefa efa miresaka foana zany hoe fa tsy vahaolana tsony ny fidinana an-dalambe ny fanonganam-panjakana zay ve nefa eritrereto eo anatina raiky amby folo volana zany mahavitan'izay rehetra ny teneninao teo zay mbola iandry efatra taona hitanao a ka zay indrindra mantsy le misy ny teny reny le maly nisy ny atsy alolo izy asa asa amin'inona evotorantsika menakavy maty eto tsy hoe inona zao fotsiny ny teny tsotra fidinana an-dalambe zany tompoko c'est mondial tsy fatany mba mahita feta lavitra angamba ny olona rehetra mahita hoe midina ny olona au Paris isan-karanana midina foana teny foana fa neonany io e ohatrany teninao ianao fa nanamafy tsisy miteny iny hoe miongana le fanjakana raha midina an-dalambe ka zay koa leontizy le fitondram-panjakana sao de ohatrany iongana rehefa misy midina an-dalambe zany hoe faible ihany le fitondram-panjakana zany tena faible io fitondram-panjakana io de miakina amin'ny emoreky zany monaty zany iny manampitahorina teto fa taitra le vahoaka sahirany fa io foana ny ampitahorina vao misy zatra kely iny ny emoreky ka zay ny lazaiko hoe tsy hany vahaolana maninona zay la tsisy anakana ny stylo ny mpitondra mihitsy isony ny filaharam-be sy ny rehetrarehetra zany hoe tsy azo lazaina mihitsy tsy afaka miasa le mpitondra fanjakana tsisy zany tsy afaka lainga be zany ary excuse tamin'ny deuxième république zany fa tsy excuse am'izao zany efa lany andro efa lany andro tanteraka ka zay ny tiako lazaina hoe le izy a tena zao ozy anao inona ary zany ny atao zao aloha tia Antananarivo zarainy ity satria tetika zavatra tetika azo veloma mahaizina fotsiny io tsisy zavatra hafa mihoatran'izay io tompoko satria ianao manohitra mafy an'le non fatany azo veloma fa tsy ho lany izy eto Antananarivo kapitalin'ny Madagasikara ny ity e atsika menakavy mio ny asany sy ny voninahiny zany kapitaly zany ianao ary teo vorana kely ny latsaka teo madame Lalatine efa tsetsina sady ny tohadrano sy ny rehetrarehetra mionao anaty loto ny olona social tsisy tsony eto tsisy tsony tsisy tsonjovin'olona tsony zany ny tokony amboarina aloha tahoana ny fiainan'olona aloha mba amboary mamaika anao de zarazarao satria maninona ambadika io ny madame Lalatine mazava manana projet be deabe ny karana eto ary ampimambany Antananarivo ohatra zao lazaiko anao Filatex Filatex anie hatrany ny groupe fraise Filatex ny tena mitana ny groupe eto Madagasikara amin'ny mahazo atsika rehetra io Unilek ny fetsony azy fa Filatex io zao ny lazaiko anao Filatex akady baoka ray aty Nansana roa atraty Fenorivo misy radio telo amin'iny bypass iny tonga hatrany Alasora efatra 5 manjaka andriny ny tendrombohitra hitanao Bealy iny efa lasa ny Filatex tompoko hatrany ivelany lazaiko anao ny tsara indrindra angamba fantatrao tsara zany madame Lalatine Bedonarindra anisany be tsara tare au monde Bedonarindra efa manana 100 hectares ny Filatex ka zay kosa ny politika zay foana de raha ohatra hoe izy kosa mba manao investissement mba mamorona zavatra tsara de inona ihany ary ny tetavintsika mamorona inona entreprise de service ny ataony tompoko zany de service ny zao manangana trano be bypass ny tariny fainy fa nanao izy usine tena hoe mamokatra tsy nanao izy hoe industrie mihitsy mazava hoe nanao izy tsy misy fa zao trano an'izao ny France izy koa mampanofa trano zany deo mampanofa groupe fa tena aizany famokarana famolavolaina mihitsy akora malagasy zany hoe nieritreretanao zany le filazanao an'izay zany ohatrany hoe io fikasana ataon'ny fitondrana momba ny Antananarivo io famezana vahana ny literatany vahiny satria ianao namakafaka tsara ary tena isorako anao mihitsy nametraka anao hoe zao ny andraikitsy le be ny tanàna any amin'le mairie kely sasany azy ny be ny tanàna manana fahefana be ny be ny tanàna io mora kely amin'ny Filatex miteny hoe bon mila nyity zay voatambitamby daholo ene zao Ndiabarin-jaka ane mipetraka atao Filatex ary indrindra fa mifanjakana foibe refa tena zoina ny tena manana mamizy amin'le commune Antananarivo mipetraka atao amin'ny trano finena amin'ny Filatex Ndiabarin-jaka
raha tsy mikorotana tamin'ny adiny akadiboaka izy ao mboty mivoaboaka tsy moramora tao fa trano fonenany mihitsy mipetrahany nefa taleny kabinetra amin'ny filoham-pirenena ahoana afaka lazaiko ve hoe ny échoué ihany ianao na hoe tsy naompy tamin'izay adina ataonao ndre matoa Ramarsona satria raha nisy ny ady dia anisany ianao tao anatin'ny akadimbahoaka io mitovy taminay eto tany fa mbola nandrafatrano ihany angery zareo zao mbola miditra mbola zao zareo bulldozer sy ny taratra amin'ny maly fa lacrymogène sy ny sisa hoe lalan'ny filohan'ny repoblika tsy fantatra hoe zay no mitindra reo tao nefa jereo dikan'izany tena tsisy mienonareo zany na nareo mihitsy ny tsy mahay an'le ady angamba dia miéchoué foana mampalelo an'lisy iny nefa rany ianao lasa tsy aisy mitsangana mihitsy dia tena midritrina ary nefa ran'izay zavatra hafa zao no lazaiko anao io zao namboarina voaefatra zao ny lalana eo aiza nasorona betsaka any am'le gasy fa teo amin'ny filateksa nasimy borina be dehibe mihitsy de nasiny de tsy nikitihana de voaefatra nanala ny bouteillage ve madame Lalatina lizy aloha tsy nanala fa afalifaly amin'ny filateksa satria résidence tsara tarehy ho ataon'io tsy maintsy asiana lalana alao atao tsara tarehy satria olona manambolana zany hoe sanatria ve tsy mitompona le hoe mba ahafana manala mampiaina ny embouteillage zay nasiana an'le lalana vaovao tsy hitako azy mitombona amin'io zany natao mitetezany tanjombaty fe madame Lalatina kinina anao renina le tanora manao renina ngamba mety faly zao mba faly izy zao amin'io finalement teratany vahiny daholo tokoa ny amin'ny manodidina iny iny zao jereo anao fotsiny zao lalana amin'iny akoron-drano iny madame Lalatina la zao amiko firy sisa n'orinasa gasy amin'ny telo ngamba rahabe indrindra lasa ny karana daholo iny ary efa mifindra ny daholo izy menakavy zay ny anaovany ampimambany ao an-drano mahery akoron-drano sy ny rehetrarehetra zao mampalelo ane madame Lalatina de zao ohatriny nambameny an'le olona 2 millions 2 millions ve anao ahita tany minorina trano amelona vady aman-janako tsy velona firy ny lasa 4 ao akoron-drano zao taona zao ery amin'ny lalamby no mipetraka lasa 4 nefa olona nanana trano zany nanaovany azy tena le voninahitra le malagasy mihitsy ny voadony sy ny zoany zay no mahatonga amin'ny teny hoe tena le izy madama tena tsara kosa hijoroana ary za miteny mihitsy hoe aleo anao eo io préfet io ohatra io ministre tany io fa de eo fotoana tsisy lahatra tsony tamin'ny voalohany teny Ambojatovo ny lazaiko fa tonga de andoany amin'ny antenimieram-pirenena lapan'ny vahoaka io ka aleo ifanatrika eo patongavako eo mihitsy ary miantso any rehetrarehetra andao avy fa tsisy ho zarazarainy zany tsy matahotra ianao hoe lazaina hoe mampitarika olona igrevy midina an-dalambe sy ny sisa lapan'ny demokrasia io amin'ny lapan'ny demokrasia mivoakako nefa fantatrao fa tsy maintsy moraiky nge ny tsena eny de aloha tsena ny moraiky fa tena tsy mety kosa ahoana kosa tompoko ny anekeko fa lasa atao kilalao tena grave aloha tena kilalao politika satria ny azo vemy mate azo de avy eo menany vahiny tsy moramora ny tany sy ny rehetrarehetra de roahana tsy moramora le gasy sahirakirana sy ny rehetra ny 90% gasy ny sahirana daholo zao zany roahanao tena magaga tokoa ndre matoaly Ramarsona ty mani atsika hoe rehefa vahiny zany de oatra mahazo fahanao azy eto Madagasikara asa le toe-tsaina ve mbola hoe voazanaka sa le mpitondra atsika notrany hoe satria investisseur de tsy maintsy mba tambatambazana betsaka fa mitondra vola mitondra développement économique sy ny tariny zao madame Lalatina ianao malala Thaïlande zao io nisy le chemise rouge tadidinao nilahatra naniny tonga foana ny touriste tany tonga foana fa ny Thaïlandais mampiseho mihitsy fisika eo amin'ny taniny maniny mampiseho le olona zay eo amin'ny taninay ajao zay tonga niny olona manaja anao izy rehefa petraka ao fitsipy-dalao fa ny atsika reto tsy fantatra ary tena tamity repoblika faefatra tamity nahitana tena fandoaliana ny vahiny tanteraka tena mampalelo ny le izy na Ilse Pars io de eritreretinao hoe tsy sa nanao kabary ny filoham-pirenena tany amin'ny Nations Unies ndresaka ny Ilse Pars satria nanafatra ny ambassadeur frantsay hoe aza miteniteny an'io de tsy za miteny tena gaga fa de tsisy resaka le nefa taninao ara-dalàna tanin'ny malagasy zany no mitranga tompoko de tsika ve mbola eto any aleo izy aloha hiasy kosa tsy maintsy miteny aho hoe voalohany esorolono prime ministre zay saky anantaniko hoe mahavaolana ve fanalana ny prime ministre ndre matoana Ramarsona vaolana teny hoe mahavaolana tsy sura madame Lalatina tsy sura fa nitako aloha mahamenatra ranga io mariny na valy teniny reny mahamenatra
eritrereto ianao hoe ministra ny fahasalamana iny teneninao iny pesta lazainao hoe sy misy raha tany na ny Europa zao izy vao misy maty ray indray mbato lazaka paravaravona ka zay ny tiako tenenina no tsy azoko hoe ahoana ny eritreritra ny filoham-pirenena praiminisitra zany eny madame Lalatina fa mahazana be zany asa zany ngeza be zany asa zany de mbola ataonao ministra ny fahasalamana koa izy fa izy superman ny somary efa avancé ihany ny taonany ka zay malaza eritreritra hoe de tsy mieritreritra hoe tsy zakanao kosa se sehitra anankiroa reo fa mba alohan'olo kafy de zao ny fanontaniako ianao ve Andriamatoa Leramasona de tsy tokony hametraka fanontaniana zany hoe fa inona loatra ara nefa mahatonga ny Andriamatoa Ierry Rajoelinarimampiana tsy manolo ny premier le hoe ny premier ministre tsy à la hauteur an'le asa andraketany ohatrany fa tovizany rehetrarehetra de tsika ve de mieritreritra hoe tsy mahita an'izay Andriamatoa Ierry Rajoelinarimampiana sa mety kadikady politique ny tsy analany any Kolo Roger sa inona hitanao raha tsy mpanao politika mantsy ianao de mahatsapa ianao raha manolo gouvernement de fa alemena azonao zay ny tsy mpanao politika zay tsapany hoe hitanao mantsy be le aiko tsara io be le tena miteny ao anatin'le lapa hoe président tandremo fa ianao ane olona président ianao aza mieritreritra aza manambany tena ratsy be zany amin'ny toerana misy hoe satria ny olona miteny esory de esory ohatrany misy de amina pression ianao zany tena fahalemena nga François Hollande io nanova izy namany be ne tena tsisy namany ohatran'ny premier ministre teo iny Jean-Marc Ayrault tena namany iny hatramin'ny ela mihitsy nasorony satria zay le politika tsy maintsy esorony anitsiny ny lalana fa eto zany miakina am'izay hoe lasa fahalemena lasa ampiseho foana ny famafisanao fa ianao filoha tanao izy miteny foana tsakotsasoko ny teneny foana fidim-bahoaka évidemment fidim-bahoaka ianao président de république il faut pas rappeler ça inona moa ny problème an'izany ka zay ny lazaiko ianao hoe ty sehatra mena tsy mpanao politika ty ao manahirana be ka izy manetrereta hoe un bon technicien sady vola no ny tantanany araky ny teneninao mety mba hoe tokony na omby tsara zany teo amin'ny fandraisana tanana amin'ny firenena ka le namany tsy fantany zay ny problème averiko eto hoe mbola tsy nisy tompoko era-tany ny apitson'iny de mandaka namana tsy nisy zany tompoko apitsona tonga avy any amin'ny fitondrana tena jereo zany fa tena contre ny zavatra principe tena tanteraka fananganana fanjakana zany tsy hoe république tena tsy misy an'izany teto afa hoe heritaona misaraka amin'ny namana sala am'izany misy fisarahana kely zany fa hoe ny apaha mijanona fa tiany hoe tena lasa total zay tsy misy an'izany tsy pratique politique zany hoe fatra ny am-piandohana de misy problème le fitondrana tany de fa problème ka le izy kosa raha ohatra indray zany zao ohatra hoe manao avocat jiaby na mipetraka eo amin'ny toeran'ny fitondram-panjakana ka le fianakaviany politika sy le namany kosa nge tia analokaloka azy teo foana ohatra ny hoe tsy nanome marge de manœuvre azy de voatery kosa izy nitady lalana tany akafa ka ianao niakina taminy niakina taminy ianao fa raha afa indray ianao raha hoe nampiseho ny personnalité anao foana hoe za de zao aloha azava le resaka aloha fa ianao niakina taminy satria fantatrao fa tsy lany ianao raha tsy niakina taminy any eny elizy io ny madame Lalatina za lazaiko ianao mihitsy tamin'ny fivitany za tsy nifidy satria fa fantatro ny fivarany hitanao ka fantatra le izy satria zao zahatra n'le trevana fotsiny le fifidianana atao satria zay nitakin'ny fianakaviam-beresapirenena tsy milamina aloha tsy mbola milamina le firenena tsy tena fa mefitsipidalao ny malagasy samy malagasy de efa niteny tamin'iny fa niteniny za tamin'nyanao manjery so anenenanao fa za zany manadio feo veritreretako tenenako aminareo fa crise faharoa zay vao zava-doza inona ntranga iainatsika zao tena mbola tsy tafavoaka ny crise fa tsika zao io nefa efa manana filovo fidim-bahoaka araka ny tenao hoe zay foana ny averimberiny tsy tafavoaka io zao ny tsy azon'zareo na ny banque mondiale na ny union européenne na ny rehetrarehetra ny olona napetrany eto Madagasikara olona karamainy azadino zay ny kada reto karamainy reo koa zany mba mieritreritra ny hoaviny sy ny karierany mieritreritra koa ny reo olo reo ka reo hoe alorovonana ny velany hoe le faso ny vola hoe fantany fa tsy mety le fitantanana eto tsy sary eo tsy ho sary eo madame Lalatina izy ko mba mieritreritra ny hoaviny ka hoe nareo napitika izo maty ny karierany de zay mahatonga amiteny hoe miteny dolo ny sehitrrehetra na amin'ny frantsay reo hoe malala hoe tsisy mandeha hoe tsy mety le fitantanany to Madagasikara za zao niandry ary tena gaga tamin'ny sehitreresa-pirenena
de mampalehatra ratsika ndray zao nanao an'izay mantso de raha teteza mita de varavy indray ny marotosiny rehetrarehetra ao anatin'ny andro ny fahakalazana zon'olombelona 10 décembre tompoko mipoka le mipoka mipifotr'olona ny tany filaminana ny morondava ny olona mangataka ny zoany zany ane tena condamnation internationale zany famelohana eraisam-pirenena misy zany fa tena tsisy nihetsika zay ny lazaiko anao fa raha hafa ny nanao an'izay aiaiaiai masisonga Madagasikara indray aloha zay ny lazaiko anao hoe miezaka any zareo tsotsofony le fitondrana fa le fitondrana hitanao a zao zany ny hitako hoe ray tsy nieritreritra hitondro reo olo reo na tamin'ny nofony ary faharoa nieritreritra zareo hoe tonga amin'ny fitondranatsika atsika amin'izay zao ary iny le tena eritreritra ratsy be iny hita taratra ihany aloha zay am'le ekipa rehefa misy opportunisme tsapanao zany hoe amin'izay zao ary ny tantara rehetra ary zay ny tena masimban-jareo reo satria mihevitra izy hoe rehefa tonga ao zany de mahazo manao ny tangibona ary tena tsy tao mifampandrosoana nyity tanindrazana ity sy mipiray tanindrazana ny tetika fa hoe fotoana zao azahoana ny fahefana sy mivola zay io raha ohatra renao zao ny antaniko Andriamatoa Alain Ramarsone inona no raha ianao zany zao ny amin'ny toeran'ny président am'izao situation zao hoe tena efa catastrophique mivadika menamena daholo ny témoin zany hoe fa mampatahotra zany inona no ataonao raha ianao zao raha za na hoe inona mba mety sosokevitra azonao mena le président zany zao atao tena soroko aloha ray mihintsy ateo premier ministre sy ny gouvernement manodidina tena mifafako daholo fafako satria tena napiseho ny tena tsy fahaizany tanterako zao de tsy maintsy minégosy négosy amin'izay na tonga teo zay hoe andoha merina ary tsika zay ihany zany hoe raha ianao zany tsy ho nanao jonction tamin'ny Marc Ravalomanana zany mihitsy ianao possible tsy mety le izy oa raha teo amin'ny toeran'ny Rajaonaro Mampianina fa tsy position manokany Alain Ramarsone tsy mety le izy satria zao ahoana ny fomba fahitanao mety hoe akory na moyen terme no fiarahana misorotra zao amin'ny Marc Ravalomanana sy Rajaonaro Mampianina io mafy loatra ny personnalité ny Marc Ravalomanana ary raha Marc Ravalomanana tsy anaikipaikipaikionao zany na atao inonao fantatro tsara ny Marc Ravalomanana zany ametraka azy tao fitondrany tamin'ny 2002 namako be izy fa manana ny tena izy manana ny izy maizy azy ko asarotra izy ary zay ny lazaiko hoe le sarotra ny rahan'olona sahala am'izao hoe ianao ny miainga avy aty amin'ny zay mantsy lazaiko ianao hoe apitsy ny fifidianana ny io ianao miainga avy aty amin'ny hery anankiray ve de hivadika ery amin'ny hery ilana ery raha ny ouverture ianao tsy maninona hoe bon misy ouverture kely ataoko a mba maka anankiray aminareo na sahala am'izay tsy maninona fa hoe tonga de hitongilana any anao satria mahita an'iretsy zay le tsy fahaizana politika andray mbola lazaiko anao tsy fahaizan'izay inona moa mamenatra ve madame Laladina no miteny hoe olombelona ny anao mety diso e mba miteny tena hitako fa tena le lalana tena ohatrany tena tsy nety ny tondrako azy teo hoe aloha hitsiko lazako anao na malagasy ary tsy anatsatso anao ka mety ho raisy ny mpitondra hoe fahalemena raha miverina amin'izay zavatra amin'ny ampopo ny fitondrana io madame Laladina ny problema teto amin'ny firenena raha hitanao raha niongana daholo ny mpitondra teto resaka ampopo daholo resaka ampopo ny io fa raha resaka tena lazako anao mametraka fanetrehetena milamina io tena milamina io misy olona mireproché anao Andriamatoa Alain Ramarsone hoe ohatrany hoe mametsena anao inona ary mahay miteny iry zao satria tsy ao anaty fitondrana fa tamin'ny tao anaty fitondrana inona ny mba zavatra natao teo inona ny mba naninona tsy natao zany rehetrarehetra zany tamin'ny tao anaty fitondrana natao zany rehetrarehetra zany zao ny lazako anareo tao anaty fitondrana ny teteza mity zany voasaka natao ny lalana afaka manontany Andry Rajoelina angamba izy natoroko azy be dehibe mihitsy anisy tsy narahany ary fa fatany fa tena marina natoroko azy raha nanao lazaiko anao fa navita tao amin'ny défense sécurité tsara mihitsy mantsy nitenena an'izay olo zay raha nidina hatrany amin'ny toerana hatrany bezahatra izy nidina nanangana ny andromasom-pokon'olona satria civil ny afaka ataonao fa ianao tsy afaka andromasom-pokon'olona hatrany bongolava hatrany degoa atao masina melaky nanao ndretrarehetra napody ny dalo raha tena resaka dalo iny fa tsy hoe nisy tambatambazana na inona avy eo namaky hitanao le tantara be mantsy mitranga teto navoakanao teto mihitsy le izy momba ny apaty finandrahana sy kalamavony ao ampovoan'io mantsy misy le hoe tetezatony antetezatony de
na tsy tetezatony fa inona tokoa moa tsy tetezatony fa tomasina tetezatony izy moa inona moa izy teo ao zany a nisy tompony talo tamin'za tamin'ny any nakany niaraka tamin'ny andro masom-pokon'olo zay raha vanay le tompy azo nomby nitsoka moa nydalo tsisy faty olona fa tafatsoka fotsiny talo laverina nomby amin'ny tompony zany nizaraina anjaro moa zara azy tany zany ny vita daholo zany teny beza fa nampitony ny olona namerina ny dalo zany ho okizay ty ataonareo ty fa tena tsy mety tsony kabary atany lasa obeza mantsy mafana mihitsy tao de lasa jandary mandray ny nandotra tanàna na ninona na apalelo ny tany tondra mpanao gazety mihitsy amin'ny filmeny miantso vonjeo ny olona sy nydretrarehetra zany nisy tany sombana le négociation efa nataoko hoe aloha mba ilamina am'izay ny tanàna zany natao daholo tompoko natao daholo zany arabola nisy natao ary niaro ny olona eran'ny fandroany satria vice président koa tamin'ny fanana tany fanajaninany tany de place eran'ny Madagasikara niaro ny olona hatrany mahajanga nefa raha misy problème de resaka fanana tany eto Madagasikara mety tsy navita zany nareo sa be loatra ny ampleur an'le zavatra amin'ny zavatra nataonao lazaka anao madame Lalatina 3 millions olona karakaraika amin'io hatramin'izao be any ny voasakana fa be ko tsy voasakana tena tsy voasakana mihitsy hatrany Tomasina Mbatondra zaka zany tsy fakahitana Antsirabe Diego naleko daholo zany aiza moa volan'ny CST am'izany tsisy fa ny tena ny manao azy nanangana ny commission d'enquête momba ny arena ambany tany sy nydretrarehetra nataony daholo tsisy meny zay na ariary tompoko nda ministre ny finance moa tamin'izany de Rajonary Mapiano tsy name na ariary nefa ny prime ministre efa nanao taratasy mihitsy hoe meo kosa fa ara-dalàny reo commission d'enquête natao reo tsy nahazo zay amin'ny herinay manokana tompoko nanaovanay ny enquête ambaty visy ny rehetrarehetra reo ananany daholo zany zay ny lazika anao hoe le izy tena za aloha olombelona ny za madame tsoetsoe za superman nako mavita zavatra mety diso koa amin'ny fiainako hoe ary zany tena olombelona tsy fa zao vonona manitsy ary efa diso fa za kosa tsy miziziry amin'ny fadisoko zay no matiako tenenina hafaniny hoe miziziry amin'ny fadisony za zao tamin'ny herivelona Rasalamy reny madame Lalatina tena mifono officiellement tamin'ny radio Madagasikara hoe tena diso fanantenanareo zay nitarika atolona tena mifono zay nefa lazika anao tsy tao mifanatanterahana mihitsy tamin'ny herivelona Rasalamy mireconnaître koa anao fa ny zavatra tsy nety tamin'ny transition nisy ny zavatra tsy nety nisy mikaboraraka tanao zao iteneniko ny momba ny safiry io ao Leo Brickaville io ny anina maki le Brickaville tena zavatra mampalelo ony de inona izy anao ny ovelany eo Sri Lankais be dia be ovelany eo fa miandry de zany hoe zay mivoaka zany de tazany Sri Lankais tsika zany tsisy tombony ho amin'ny Madagasikara fa mifaritra nefa ritra ihany le rena kely zany tsy hoe maniry ny verina maniry akory fa zay very de very tsy renouvelable ohatra ny didy ihany tamin'ny teteza mita zay ko didy teny Mbatondrazaka sala am'izay mihitsy mifandehany zany malasa etrehtra hoe atoininy reo vahiny reo fa tsy mba teneny hoe inony ty lazaka anao manao trano io zao ny Sri Lankais aminy manao trano be mihitsy zareo tonga teto olona nalefa tamin'ny teteza mita tonga teto ny olona nalefa ny atao inona misy tao amin'ny Émirats Arabes Unis nalefa anjareo teto amin'ny conseiller le Émirats atao zany niona tamiko zao ny lazainy zay ozy tena malahelo zay satria ny arenanareo ozy izy mivoaka fotsiny volamenanareo ary de manao trano ozy ny karana any aminay any zay tsy afaka manaka anozy kanefa ozy raha misezirana ny fanjakanareo miteny hoe izy daholo tratrany ozy izy midoaniny hitany io soritra io zay fa tsisy miteny ozy fa manaky daholo hatramin'izao tsika miteny zao de zay ny lazaka anao hoe zany misy eto Madagasikara zay mamparary anao mampitabataba anao io fa maninony tsika re olona zay mampiteny zao hoe miendrika atsika zao zavatra mitrango zao eritrereto hoe misy zao io amin'le nosy malagasy io gaz pétrole la efa tratra daholo fantatra daholo hoe tena anisan'ny tahiry nyzao tontolo zao ady any Ukraine io gaz io pétrole ady amin'ny firenena arabo tsika eto mbola misy miteny ny malagasy inona ary ny jerenana lavitra any ozy izy fa tsy ny eto tsy vita ozy
mion Comoro arao io pétrole io vitanao fa jiadony ama nataon'ny Comoro ny farany ka sao de zay ihany ary le tonga am'le fitenenana hoe bon miendrika atsika ihany mahazo atsika mampalelo zay ny mahatonga miteny amin'ny malagasy hoe ore olona Égypte tompoko Ayrton Mohamed Morsi tompoko Ayrton nefa aviady be to Égypte na ongany olona ndray tena ozony olona tsy lasy tsy lasa kosa ozony nefa nakarany tolom-bahoaka teo izy firy maty tamin'iny firy maty ary mbola naratra be Égypte raha teto amintsika zany de okalofa de tena efa mazana ary ny tafavoaka teo aloha izy zany non zay le tanyrazana tsika niny hoety tompoko tsika madame Lalatina niny ilevinety nga isy araka amin'oro zareo sasany reo sady mamidipitana ihany any ka ametraka fanontaniana aminao hoe sao de ohatrany hoe mahay miresaka zao satria sao de mba ho tonga tokoa ndreo manimonka mitaditady toerana ndreo matoala ramarsona satria sa inona ny objectif anao manao an'izao hoe tsangana manohitra fanjakana denoncer ny zavatra za zany tena nitsoriko hoe zany tsy nanao double langage mihitsy za manohitra satria ray tamin'le fanoerana mihitsy hitanao le hoe zay lany lehibe ny fanoerana de ale mpidirinao amin'ny anteny mera za tena nametraka za tsy hiditra ao tsy hiditra vice-président ahoana amina ahoana tsy mety zany tena tsy mety zany tsy décrétena koa ny fanoerany aza koa misy fanoerana décrétena tompoko fa tena fanoerana zany ara-potikevitra zany ka zay lazaka anao hoe hoavindreo maniman ozy anao sy ny rehetra za aloha madame Lalatina zany hoe tamin'ny fotoanandro madame Lalatina tamin'ny fotoanandrony tamin'ny 84 iny nomena ministre ny industrie fa nanda officiel efa nome mihitsy any no nanao démenti tamin'ny radio non tsy mazava amin'ny fitsipitaloha de za tsy anao nanda mihitsy za tena rehefa tsy mifanaraka amin'ny feo fieritreretako kosa aloha madame Lalatina tsy hidikizo am'izany eny ary satria any miresaka ndre matoala ramarsona fa tapitra ny fotoana misy farany kely amba tena nararoatranao azafady indrindra misy zahatra mitrangy zany ray loha akady boky efa ndraisahantsika iny fa ray Bagdad letseno Bagdad fito amby enimpolo mampalelo azy zareo satria rapitsy de mialina reo de tonga de apetraka any amin'ny arimy petite vitesse zao fahadisoany mairie aloha voalohany io nametrahany azy teo tamin'ny 2011 vao mividy an'io Jovena namidiny Seimada ray aloha mbola misy abus de propriété azo atao anatin'io misy ady mbola tokony apetraka io za mitaky amin'ny commune fampiresa aloha fa tsy mety io zavatra io tonga de mandroaka sady zao madame Lalatina Noël ny andro aza me tsara velatsitsika moto mivavaka nefa zavatra hafa mifanafa ka zany dao le nge nanetsaka atim-bahoaka aza hoe Noël ve sy ny sisa Noël ve de kortanina de zao ndray zany mety ho atao hoe ka de tsy mba hisy zavatra vanina mihitsy zany eto amintsika fa isaky nanao zavatra kosa de moto hoe madinika fety ana sy ny sisa mialatsiny afaka sy folisan-jato amin'ny olona nezo fa mihainao ambany fahatry ny fahandrany dikan'izany ndreo zany tsy maintsy mbininao fa tsy ny folisan-jato sady didiny be sandry daholo ary rehefa matsikatra ianao hoe ny manan-karena ny manan-katao sy ny sisa zany tena mijaly eny lazaka ary ny fanjakana finalement amin'ny côté amin'ny manan-karena fa tsy mba amin'ny côté any sahirana mazava ho azy mihitsy za mitenenao mihitsy fa jereo zao mifety fa tena mangingina ny fety tamin'ity madame Lalatina jereo anao fotsiny hoe bary dina amin'ny sivy za me mihitsy amin'io satria zao ay ve le bara gasy ny dina amin'ny sivy fa mibara vazaha mivoa tsy fitihana mihitsy ho isoako de mandeha ho azy mihitsy embesana ary fa ny angasy didio ka ny angasy kosa barakely fa roa ny tena mba manara-penitrako zay zany nisy fa de misaotra betsaka anao ianao nisaorana Andriamatoala Ramarsona nisaotra ny vahiny de nisaotra nitondran'izay adevitra sy fanazavana maro zay ahafantarana zavatra maro ihany koa teto amin'ny Japon Free FM